Riavana malaritro amin'ny tompo miara misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ity alahady 5 ny volana Jona taona 2024 ity izay alahady 7 manaraka ny Trinité ary banjina antsika hatrany lohahevitra manao hoe iorenan'ny fahafahana ny tompo ary mamarana izany lohahevitra izany isika ankehitriny. Ny sampana tily no mitarika antsika ny amin'ny fanimpom-pivavahana andeha ho iraintsika ny hira faneva mitana ny firaisana. Ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ho fiderahantsika an'Andriamanitra dia hovakintsika miaraka ny salamo. Salamo fa 770. Salamo fa 770. Ny andinin'ny fahaenina hatramin'ny fahasivy. Salamo fa 770. Ny andinin'ny fahaenina hatramin'ny fahasivy. Rehefa hitantsika izany dia vakintsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mankalaza.
Nombana mivavaka isika. Endreny hafalianay ry Jesosy tomponay, fa mbola afaka indray manonona ny vavakay eto anatrihanao. Misaotra, midera, mankalaza trany anaranao izahay, fa noho ny fahasoavanao no natoy izao anay, noho ny famindraponao izay tsy takatry ny sainay, mitoetra aminay tsirairay avy mandrakariva. Nataonao vory eto izahay, tonga ny mevoninahitry ny anaranao. Koa raisy tompo ny fiderana sandratray eo anatrihanao. Noharianao ny tany, noharianao ny lanitra, ny zavaboary rehetra eo aminy na ny hita na ny tsy hita. Misaotra fa ianao no natoy izao anay, koa manandra-peo izahay Jesosy, aoka ho eniky ny voninahitrao izao fotoam-bavaka ho tanterahanay izao, ka tsy ho aroaroam-paharantsiana, fa tena ny fanainao masina no hitoetra aminay tsirairay avy, entinay midera sy mankalaza anao. Midera anao izahay satria ianao no nahary anay, ianao no nampitoetra anay amin'izao tany izao. Midera anao izahay fa ianao ny mpanjaka ambony mpanjaka, ary Andriamanitra mahery tompon'izao rehetra izao. Koa aoka Tompo, ny fotoana tanterahanay eto dia tsy isy afa-tsy ianao irery ihany no hitoetra aminay, ary ny feonay dia ho tonga ao aminao Jesosy Kristy. Ireo namanay izay mikasa hamonjy izao fotoam-bavaka tanterahanay izao, ianao hiaro sy hitantana azy ireo hitoetra eto. Ary ho an'ireo izay mideranao amin'ny toerana maro samihafa any, dia mba hankalaza tokoa amin'ny fo manontolo sy amin'ny misaina ary amin'ny fanahy manontolo, dia mba ho eniky ny voninahitrao ny fotoana rehetra izay tanterahanay. Sitraka indrindra manakambana ny vavaka amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao manao hoe afaka mipetraka amin'ny fiangonana.
fotoanan'ny tanora sy ny ankizitsika ka mangataka azy ireo hitsangana azafady. Ataontsika ny hira fa 270 ny andininy voalohany ihany. 270. Raina eo misotranao indray zahay fa mbola nomenao tombonandro vaovao ary afaka mivavaka eto am-piangonana amin'izao fotoana izao. Fonanay aminao nefa tompo raha tsy vitanay mamindrafo aminay ary mamela ny elokay. Tonga amin'ny fotoanan'ny ankizy sy tanora izay dia ianao indray no hampianatra anay androany, hampianatra anay ny teninao sy ny tokony ataonay. Sotra tompo, amen. Mahazo mipetraka. Sokafantsika amin'ny baibolintsika ao amin'ny Romanina toko 9. Romanina toko 9 andininy 7. Romanina toko 9 andininy 7. Rehefa hita dia vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Fantatsika koa amen. Ny hafatra kely sy ho raisitsika androany dia raisina avy amin'ny tantaran'i Joba. Joba dia fantatsika fa mpanompon'Andriamanitra mahatoky dia izy nanakarem-be izy dia nananjanaka 7 lahy sy 7 vavy. Dia rehefa nivory zanak'Andriamanitra, nivory niaraka tamin'Andriamanitra, dia teo koa Satana. Dia nanontany Andriamanitra hoe fa avaiza ianao ry Satana, dia hoy Satana hoe avy nijerijery sy nitsiditsidika ny tany aho. Dia hoy Andriamanitra hoe hitanao ve Joba? Dia namaly Satana hoe hitako izy. Dia niteny azy Andriamanitra hoe Joba dia lehilahy mahatoky azy dia tsy hamadika azy mandrakariva. Dia hoy Satana hoe noho ny fahasoavana nomenao azy ihany no atokisany ianao. Dia nomen'Andriamanitra ny Satana ny fahefana hijerena ny toe-panahin'i Joba. Dia nampijalian'i Satana Joba ny vonoiny ny zanany ny vonoiny ny bibiny rehetra. Dia nefa i Joba tsy niala tamin'Andriamanitra fa natoky an'Andriamanitra foana. Dia ajantsika hatreo ny lesona raisitsika androany dia hoe tsika ninona mitranga amin'ny fiainantsika dia tsy tokony hiala amin'Andriamanitra tsika fa tokony hatoky azy mandrakariva. Averintsika vakina ny ao amin'ny Romanina toko 9 andininy 7. Manao hoe fantatsika koa fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tia an'Andriamanitra dia izay voantso araka amin'ny fikasana rahateo. Amen. Vavaka isika. Andriamanitra rainay eo misaotra anao izahay fa tafita amin'ireto zandrinao ireto ny hafatra izay nomenao androany ary aoka izy ireo tsy hiova fa hatoky anao mandrakariva. Sotra Tompo. Amen.
maka teny soratra masina tsika izay eto amin'ny Deutéronomie. Deutéronomie toko fa 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 15. Deutéronomie toko fa 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 15. Rehefa hita dia izao miakazy amin'ny anaran'ny Tompo. Dia niantso ny Israely rehetra Mosesy ka nanao taminy hoe: ianareo efa nahita izay rehetra nataon'i Jehovah teo imasinareo tany amin'ny tany Egipta tamin'ny Farao sy ny mpanompony rehetra ary ny tany rehetra. Dia ny fizahan-toetra lehibe izay efa hitan'ny masinao dia ireny famantarana sy fahagagana lehibe ireny. Nefa tsy nomeny Jehovah ho ahalala sy maso hahita ary sofina handre ianareo mandrakandroany. Dia nitondra anareo tany anefitra 40 taona aho. Tsy rivotra tena aminareo ny fitafianareo ary tsy rovitra teo amin'ny tongotrao ny kapanao. Tsy mofo no fihinanareo ary tsy divay natoaka no fisotroanareo, mba ho fantatrareo fa izao no Jehovah Andriamanitrareo. Amen. Mbola ho tohizantsika amin'ny famakiana ny soratra masina arak'izay hitantsika ao amin'ny Romanina toko fa 4:20 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Romanina toko fa 4:20 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita izany dia izao mamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Koa aza mifampitsara intsony isika fa aleo mihevitra izao dia tsy hanisy fandavona na fanafitohinana eo alohan'ny rahalahy. Mahalala sady mahatoky ao amin'ny Jesosy Tompo aho fa tsy misy zavatra maloto ho azy. Fa raha misy manao zavatra ho maloto dia amin'ny any no maloto izany. Fa raha mampalahelo ny rahalahinao ny fihinananao dia tsy mba manaraka ny fitiavana intsony ianao. Aza ny fihinananao no hanimbanao azy, fa efa maty Kristy hamonjy azy. Aoka ary tsy mba ho tenenina ratsy ny fahasoavana azonareo, fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Fa izay manompo an'i Kristy amin'isany zavatra izany no sitrak'Andriamanitra sy eken'ny olona fa tsara. Koa dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana. Aza izay ihany no andravanao ny asan'Andriamanitra. Madio avokoa ny zavatra rehetra, nefa ratsy ho an'ny olona izay mihinana amin'ny fahatafitohinana. Fa tsara ny tsy mihinana hena na misotro divay na manao izay ahatafitohina ny rahalahinao. Ny finoana izay anananao dia azony ho anao eo anatrehan'Andriamanitra. Sambatra izay tsy manameloka ny tenany amin'ny zavatra ekeny, fa izay mihinana izay mianahany dia meloka raha homana, satria tsy avy amin'ny finoana izany, fa ota izay rehetra tsy avy amin'ny finoana. Faranantsika famakiana ny teny soratra masina arak'izay hitantsika eo amin'ny Marka toko 7 andininy 4:20 hatramin'ny 7:20. Marka toko 7 andininy 4:20 hatramin'ny 7:20. Rehefa hita teo vakiantsika eo am-pitsanganana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no tonga teo amin'ny mpianatra izy dia nahita vahoaka betsaka manodidina azy sy ny mpanorandalàna
ny adihevitra taminy ary niaraka tamin'izay no nahita azy ny vahoaka rehetra dia talanjona ka niazakazaka nanatona sy niarahaba azy ary izy nanontany azy hoe inona ny adinareo hevitra amin'reto ary ny anankiray tamin'ny vahoaka namaly ka nanao hoe mpampianatro nentiko eto aminao ny zanakolahy izay azo mpanahy mona ary naiza no azony azy dia mpinjinjiriny izy ary mandoa vory dia mikitro nify sady valaka dia valaka ary nyteny tamin'ny mpianatra ao mba mamoaka izany fa tsy hainy ary Jesosy namaly azy hoe ry taranaka tsy mino mandra-pahoviana ny itoerako aminareo mandra-pahoviana no andeferako aminareo ento ety amiko izy dia nentiny teo aminy izy fa noho nahitany Jesosy izy dia nampifanitsintona ny tenany niaraka tamin'izay ny fanahy dia lavo tamin'ny tany izy sady nitsikasikasina sy nandovory ary Jesosy nanontany andrainy hoe hoatrinona izay no nahatongavan'izao taminy ary hoy izy hatry ny fony izy mbola zaza ary nazerany matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy aminoany azy fa raha mba misy ianao dia mamindrafo aminay ka vonjeo izahay fa hoy Jesosy taminy hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino ary niaraka tamin'izay dia niantso raindra zazalahy ka nanao hoe mino aho vonjeo aho afaka amin'ny tsy finoko ary no nitan'i Jesosy fa niazakazaka nanantona azy ny vahoaka dia niteny mafy ny fanahy maloto izy ka nanao taminy hoe ny fanahy mona sy marenina izao mandidy anao mivoa aminy ka aza miditra ao anatiny intsony ary efa ninananana izy sady nampifanitsintona mafy ilay zazalahy dia nivoaka taminy ary efa toy ny maty ka dia nataony maro hoe maty fa Jesosy nandray ny tanany ka nanarina azy dia nitsangana izy ary rehefa tonga tao an-trano Jesosy dia nanatona azy mangingina ny mpianany nanontany azy mangingina ny mpianany hoe izay tsy nahavoaka azy ary hoy izy taminy iny karazana iny tsy mba azo avoaka na amin'inona na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany amen ray masina sinanay fahamarina tianao fahamarina mbola hiaraka hivavaka isika Andriamanitra arainay ao mbola misaotra anao izahay tamin'ny soratra masina izay novakiana taminay teo ary amin'izao fotoana izao ary raha hotoriana aminay izany dia ianao no aoka handrotsaka ny fanainao masina ho an'ny mpanomponao izay hitory tena aminay ary ho anay rehetra koa mba tsy ho mpiaino mpanadino izahay fa mba ho mpiaino mpakatoa amin'ny anaranao Jesosy no hanaovanay mivavaka amen.
aminareo izay malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Marika toko fahasivy. Amin'ny marika toko fahasivy dia amin'ny tapany ambony izay tsy novakitsika dia niakatra tanan-tendrombohitra i Jesosy dia nitondra ny Petera sy Jaona ary Jakoba izy. Tany izy niova tarehy na any antsoina hoe transfiguration. Lasa fotsy mangatsakatsaka na amin'ny tenany na ny fitafiana. Dia nantsony teo aminy Mosesy sy Elia. Dia gaga ary Petera, Jakoba i Jaona namboatra trano lainga mantsika fa aleo tazomina eto reto ngezalahy reto. Teo nisy le teny hoe tino zanako malalako izy no enoy. Ka iry Jesosy niakatra tanan-tendrombohitra ny mpianatra sasany tavela teo an-tanàna. Zay le zava-misy. Rehefa niverina avy tany iry Jesosy mahita olona mitangorona miady hevitra. Niady hevitra tamin'ny mpianatra, vahoaka maro, mpanora-dalàna, nisy ady hevitra be teo. Zay le tantara satria ina nampiady hevitra azy nisy demoniaka teo tsy sitrana. Dia niresaka i Jesosy tamin'le ren'le zaza dia nisy teny nataon'ny ren'le zaza taorian'izay. Hovakitsika io teny io amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Andininy fahaefatra amby roapolo vakitsika. Ary niaraka tamin'izay dia niantso ny rain-drazalahy ka nanao hoe mino vonjeo aho afaka amintsifo. Averintsika le teny ihany le tenin'ny rain'le zazalahy ataontsika mafimafy. Ahoana ozy izy moa? Misy zavatra tsy dia mety ao anatiny ao. Mino aho dia avy eo amin'izay vonjeo aho afaka amin'ny olona mino sady tsy mino. Zay zany ny fotatry ny olana eto. Na teo amin'ny mpianatra, na teo amin'ny fianakavian'le demoniaka, na tamin'ny olona manodidina, ary zay ny fiainan'ny olona. Zay ny fiainantsika rehetra sady mino no tsy mino ihany. Sary ny fiainantsika io. Jesosy moa teo amin'io dia nanasitrana ihany le zazalahy. Nitondra fanafahana ihany izy. Miperikomantsika moa hoe norenany fahafahana ny tompo. Mitondra fahafahana amin'ny tompo. Ahoana moa mitondra amin'ny Jesosy ny fahafahana eto? Ny zavatra voalohany manafaka amin'ny tsy finoana izy. Io mila sorona io tsy finoana io. Fa manana an'io isika rehetra. Manafaka amin'ny tsy finoana izy. Ity ren'ra zazalahy ity zany niady hevitra tamin'ny reto mpianatra reto. Tsy nazavain'ny mpanoratra ina niady hevitra. Fa rehefa tonga Jesosy zany niazakazaka amin'ny olona, ino ny lehibe ndry zareo. Ireto zany efa tsy naomby. Dia io Jesosy maninona nareo ny miady hevitra. Inona nadina hevitra amin'ny reto. Dia nitsangana ny anankiray, netiko le mpampianatra, netiko aty aminao. Fa ianao tsy teo, zay no ambadika le izy. Zanako lahy manana fanahy mona, mandovory, mihinjitsindry, karazana epilepsia zany no entin'le demoniaka. Nentiko tamin'ny mpianatra ao izy, teneny hoe avoa io, fa tsy hainy. Fa tsy hainy. Zany hoe ty mpitondra marary ty zany efa manavakavaka aloha. Jesosy zany rehefa hitany tsy teo dia nitsapainy reto mpianatra ireto. Ny finoana dia tsy fitsapatsapana. I Jesosy zany tia nitondrana an'io. Manavakavaka zany ireto zany mbola tsy mahay. Efa zay sahady ny miainga avy any ireto zany mbola stagiaire. Ary indrindra ataontsika zany rehefa tsy pastery manao batisy stagiaire dia veritsika tsy masina tsara le batisma. Sa tsy marina zany. Ary zay le zavatra eto hoe minino tsy mino ny olona.
io ny toetra amin'ny olona zany io ary zay ny tsapany Jesosy hatrany rehetra zany mbola mpianatra rehetra zany rehetra mbola tsy mahay izy mila famonjena mihitsy ny tsy de milo ahoana Jesosy amin'ny 7:7 pitsirin'ny Jesosy le izy ahoana ozy izy ry taranaka tsy milo mandra-pahaviany toeraka eto aminareo le olona mihitsy fa génération des incrédules zay le olona taranaka olona tsy mino mafo amin'ny zavatra rehetra finoana hafahafa enta ty amiko izy Jesosy ary zay ny analana amin'ny finoana zay ny démonie koa zany mahalala dia mampitahotra izy ary mety zay nataony tamin'ny mpianatra reo dia natahotra ny mpianatra nietsika izy na mpifanitsisititra izy na mpitsikasikasina izy mamaly koa zany le démonie dia namitaniany Jesosy efa ela nga izy io ovina hatry ny fony voazaza zany hoe efa ela zany nanomboka eo amin'ny 7 taona eo zany nanomboka zany izy io dia zay zany mahatonga tao anatin'izany ny ray aman-dreniny zany atao anatin'ny tsy finoana azeriny matetika tamin'ny afo izy izy azeriny an-drano izy izy amin'ny 9:20 ahoana ozy izy nataony moa vakitsika hoe ary nazeriny matetika tanaty afo sy tanatin'ny rano izy fa raha mba misy hainao zay raha mba misy hainao iny mitovy ihany hoe raha mba misy tompoko dikan'izany dia maninona koa sode tsode mba fantatsika tsara le tena raha mba misy hainao izy izy dikan'izany sanao koa mbola tsy mahavoatra ny retsy efa tsy naomby zay ny natin'le finoan'le olona ary zay mahatonga an Jesosy miteny hoe hainao hoe tu peux nous ao zany hoe resaka capacité de faire quelque chose zay no ao toy Jesosy ny zavatra rehetra izy maninona hainy mino fa ianao ny tsy mino ianao ny tsy mino nahatonga ny sitrina tamin'ireo mpianatra reo fa tsy avy amin'ireo mpianatra reo ary tsy avy amiko fa ny zavatra rehetra dia hainy mino ary zay mahatonga an Jesosy miteny amin'ny Jaona 7:20 hoe zay mino any asa ataoko no ataony koa ary ianao asa lehibe no zany izy fa move ny olona na ny mpiandry dia mahalala tsara afaka miteny zany navita asa lehibe no Jesosy matetika tenenina fotsiny io fa tsy dia mino loatra hoe mahavita asa moatra no Jesosy ianao nefa izy nanirika anao mahavita asa moatra ny nataony fatria 3 taona ihany izy ny asa Matteo 5:20 io mino tsy mino io dia sary ny fiainantsika io sady mangataka ny tsy dia mino sode angatao ihany e sao dia mbo manome ianao ary efa tsy mino ka inona no hanomezana anao io sao dia mbo misy ihany e zany ny dikan'izany e dia izy ny olona hoe tsisy satria ianao ary efa mba zay Matteo 5:20 hatramin'ny 20 tany aleo fa teny mahefana daholo izy ahoana ozy izy lazaika amin'ny marina tokoa na inona dia fehezina nandany ary na inona dia vahana ary tsy vitan'izany ihany fa lazaika aminareo fa raha misy roa aminareo mifanaika aty ambony tany na amin'inona na amin'inona ka angataka izany dia ho azony avy amin'ny raiky izay anan-danitra zany fa na aiza no iangonany roa na telo amin'ny anarako dia ho foana zay mahatonga an Jesosy miteny mandra-pahoviana any eto aminareo za efa eto mbola tsy mino ihany ianareo efa eto tsy tahaka an'ilay kapiteny hoe tsy mila mankany an-trano ka ianao dia sitran'io zay nge nidikan'io e Jesosy na mbola nantenibohitra any tokony sitran'io fa le olona mihitsy ny tsy mino ary io sary ny fiainantsika mangataka fahoanitra ho any ataovy vavao ihany sao dia mba ianao mihitsy nefa tsy mino mialoha manatona an Jesosy nefa mbola misalasala mbola mitsapatsapa hoe anafika be izy amindra fo ve izy raha mba misy hainao vonjeo zay mianakavy
Jesosy ny zavatra rehetra dia ennemi. Zavatra rehetra dia ennemi. Ny finoana zany dia tsy tokony anisy fisalasalana eo aminao ao. Fa soa ihany Jesosy mamindra fo dia nitohizany ihany le fanasitranana. Teneny le fanahy maloto, fanahy mona sady marenina. Mivoa aminy izy ka aza miditra ao anatin'ny tsony. Zay lehibaiko, aza miditra ao tsony ianao. Tena fahafahana tanteraka nomeny Jesosy. Fahafahana tanteraka. Ianao ve mino fa Andriamanitra Jesosy Kristy mahanao an'izany? Ity efa manangana ny maty mihitsy Jesosy satria ity ihany dia efa maty izy ny olona maty jereo fa tsy nietsika tsony. Ity zany karazana fananganana maty ny nataony Jesosy. Mino an'izany va ianao? Fa ny finoana dia tsy tokony hanahana. Ary zany mahatonga na amin'ny fiainantsika andavanandro ary raha mihanahana ianao tsy ho sitrana. Raha mihanahana ianao marary. Resaka sakafo ny Romanina toko faha 12. Hinan-kisoa sa tsy hinan-kisoa sy ny sisa zay le resaka eto. Dia io nahitsiny Paoly. Io miankina amin'ny finoanao izy. Rehefa teneninao biby maloto io ka tsy ampy finoanao dia marary kibo ianao. Fa raha zay misy finoana amin'ny tena biby maloto io fa hohaninay ihany dia tsy marary ianay. Romanina toko faha 12:20 hatramin'ny 20. Ahoana ho sisa? Ny finoana zay anananao dia azono anao. Ohatra Andriamanitra sambatra zay tsy manameloka amin'ny tenany amin'izay zavatra ikeny. Fa zay mianana dia meloka raha omana satria tsy avy amin'ny finoana izany. Fa ota zay rehetra tsy avy amin'ny finoana. Io navoan'ny Petera nahitan'i Jesosy nitsangatsangana tambony ranomasina. Raha ianao no izy dia antsoy ahy anatiny anao. Manatona ty ho Jesosy. Nanatony Petera nandeha tambony rano. Fa rehefa teo ambony rano izy nitodika mijery ny rivotra. Misy teny hafahafa koa zay mitsy misoratra ao. Ary zay le mierika, zay le mianahana. Ny faharoa le teny mijery rivotra. Nareo efa nahita rivotra? Karaha tsy olona misy rivotra. Tananao fa mamorona zavatra tsy hita ny dikan'izany. Mamorona zavatra tsy misy ianao ihany no manitsika ny tenanao. Nganao mahita rivotra. Fa atao amin'ny sain'ny Petera zany namorona zavatra dia nilentika izy. Ary zay le sariny hoe mino sady tsy mino. Ary io fiainantsika andavanandro. Sady mino ihany tsika no sitrana nefa tsy mino ihany. Sady mino ihany no andresy nefa tsy mino ihany. Sady mino ihany no afampanadina nefa tsy afaka ihany. Fantatsika rehetra samy miteny Jesosy mahay manasitrana. Tsisy olona tsy miteny an'izany anie. Fa ianao ve tena mino fa nasitrana anao izy? Tsy mino ianao. Ka tsy fantatra aloha fa rehefa mba manao izy sao dia mba misy hainao Jesosy. Itsika ny tena mpanao an'io fa tsy le iray ny zazalahy ihany. Itsika ny tena mpanao an'io. Manafaka atsika ny tsy finoana aloha Andriamanitra. Esory anapitsika tsy finoana iny tahaka n'le iray ny zazalahy. Iny tena mamatotra atsika fa itsika sady olona sady tsy mino no mino ihany. Taranaka tsy mino raha teo. Mila afaka amin'ny tsy finoana io isika. Ny zavatra faharoa dia mampiorina finoana izy. Ny tsy misy moa asiny, nefa misy aorina mba hatanjaka. Zay ny dikan'izay. Mino vonjeo afaka amin'ny tsy finoana. Efa ao ihany le finoana fa tsy ampy mila aorina. Manafaka amin'ny tsy finoana, manorina ny finoana efa misy. Tsy miorina amin'ny finoana no mampisy ny adihevitra. Dio fa adihevitra tonga teo. Itsika koa dia olona mpiadihevitra. Ny adihevitra dia mariky ny tsy fampiny finoana. Ny adihevitra. Ary mampienitra io. Tsy dia mahasoa ny adihevitra. Ny finoana amin'izao dia lasa objet de discussion. Lasa miadihevitra momba an'izao, adihevitra momba ny sabata, adihevitra momba an'izao. Zay ny atao hoe finoana amin'ny olona. Ka tsy zany mihitsy. Tsy zay. Tsy ny fomba azahoana mandroaka an'le demoniny natao rehefa tsy nivoaka izy fa ny adihevitra. Ny fanometsiny. Zay le alan'ny tompo zay. Vao mainka mampiena ny finoana zay vasoka le mpianatra ny olona ny enahena vao mainka mitombo ny tsy finoana ao anatin'ny olona. Mila mampiorina finoana isika.
mila mampiona. Ireto mpianatra ireto ane tsy ampy finoana koa satria ireo nefa nandroaka demonia taloha fa zao izy vao tsy netiny ray e. Dia rentsika marika toko fahaenina. Efa nisy tantara, zany hoe olona efa nanana trekefa reo. Eto izy lasa tsy nahavo satria tsy niorina tsara. Marika toko fahafito eo lokely eo. Ray jery inana efa nataon'le mpianatra. Alao ny toko fahaenina ny mazava koa toko fahaenina. Toko fahaenina andininy fahafito aloha vakitsika. Alohan'le fahasivy hitantsika tsara ny filaharany a. Toko fahaenina andininy fahafito. Ahoana ho sisy? Ary ny antsony 12 ankeo aminy izy kaneraka tsoro. Anome azo fahefana amoaka fanahy. Efa nirahana tsiroro par binôme reno mena fahefana. Ny olana makoa tsy teo Jesô. Izy koa ny mpitaritarika ny zalahy tsy teo. Petera sy Jôna koa tsy teo. Teo ny nahalozan'le izy. Tsy teo daholo zany ny le bebe rehetra. Dia nangovotra mitavela. Zay le tsy ampy finoana kely. Zay koa ny toetratsika. Zay mahatonga ny olona rehefa tsy eo pastera tsy mandeha mibavika veriny hoe tsy masina le fivavahana io rehefa tsy pastera. Zay mahatonga ny olona mifidifidy mpiandry apetrahana tanana. Veriny tsy ampy zany io zany satria tsy eo le bebe rehetra tsy eo. Tsy fahampiny finoana zany. Eo amin'ny toko fahaenina ihany tsika amin'ny andininy 12. Andininy 12 sy ny 13 vakitsika. Dia lasa izy reny nandeha ka mitoko fa tokony bebaka amin'io. Ary demonia maro no navokany ary ny sorony diloilony marary maro ka ireo efa nanasitrana, efa namoaka demonia efa mitory teny. Fa naninona teto ny tratrany tsy finoana. Ny mpianatra koa zany diso, niemotra izy. Efa nanana expérience, efa namoaka demonia maro nefa niemotra. Inona moa nampiemotra azy jerentsika kely. Ny miverina amin'ny marika toko fahasivy amin'izay isika. Andininy 720. Andininy 720 zany etintsika eo dia ny andininy 720 aloha fanahy maninona moa izy io sisy? Fanahy mona. Tsy mbola hitany. Zay mavoady raha tsika zany raha vao tonga amin'ny toerana zava-misy tsy mbola mahazatra atsika dia mangovotra isika. Ile ataonareo mivoaka amin'ny zone de confort. Ary zay ny mahavoa atsika zany raha vao misy sehatra vaovao dia takemotra. Ary zay ny tao an-tsain'ny mpianatra zany hoe ty hafa mihitsy dia nangovotra izy rehefa tsy tahaka le navoaka amin'ity adiny hoe demonia foana io na matanjaka io na manahoana demonia foana io tokony resy io. Tsy mbola nahita demonia mona izy. Amin'ny andininy 720 misy an'izany. Reto mpianatra reto koa sady mino tsy mino. Ny vahoaka moa maditra raha teo. Ny taranaka tsy mino raha teo. Rehefa nanaovana demonia démonstration zany zareo dia nitakemotra. Andininy 520 vakitsika. Ary no nitan'i Jesô fa niazakazaka anatinazy ny vahoaka dia niteny mafy ny fanahy maloto izy ka nanao hoe rehefa namona sy marinina za mandidana mivoamy ka aza miditra amin'ny tsoa. Io zany le fanahy zany tsy vita dinika tsara. Ty fanahy ty maninona ho zareo? Inona ny maizy azy? Fanahy maninona izy io sisy? Mona sady karaha milelalela maka micro ary anao mandroaka demonia eniny sa tsy eniny? Tsy eniny. Mila taktika stratégie hafa zany io karazana demonia io. Fa tsy voaraka ny milelalela io. Amitaninao izy tsy miteny. Mafy zany sady mona ny marenina zany tsy savitra atao. Zany hoe tsy mipasy ny communication amin'io. Fanahy mona sady marinina. Tsy fanroaka zany fanahy mona sady marenina zany amin'ny teny fotsiny. Fa mila fitombona amin'ny finoana. Zany fanahy zany. Sady tsy resahana tsy ampitenenina. Demonia ny fahafatesana io.
karazany namany maty le olona ka le ataonao tena manangina maty mihitsy fa olona namany maty io sady mona no marinina zay le izy io fanahy io tsy aza voaka amin'ny fomba mahazatra fa karazany efa maty io vakitsika andeny favala am'roapolo sy ny sivy am'roapolo milaza an'izany aonao sisy ary efa tonga atao hatramin'ny Jesosy nanontany azy mangingina ny mpiano hoe Israely zay tsy nanana kapasité androkany able to drive out ozy ny teny anglisy zay tsy nanana an'izany capable d'expulser fa maninona ho ny mpianatra io anankiray io Jesosy tsy afaka io raha tsy vavaka fa nga tsy nivavaka zareo nanao ve mihitsy tsy nivavaka ny mpianatra nandroaka démonie tsy vavaka ny mpianatra rehefa mboaka démonie mivavaka fa inona ny tiany Jesosy amin'io misy karazana finoana hafa ny finoana tsy hoe capacité de faire quelque chose iam na fahafaha manao zavatra na fahaiza manao ary zay matonga eto miveriverina matetika hoe hainao tsy hainao zay mihitsy ny tiany Jesosy ahitsikoa tsy resaka fahaiza manao ny finoana fa ny finoana koa de fahabangana ny finoana koa de faharesena là où trouve ta limite là se trouve ton Dieu zay ny dikan'io amin'ny fotoananao tsy afaka manao ninninna ka mipetraka amin'izay mivavaka io Andriamanitra fa miasa zay ny dikan'izay fa raha mbola manao no mikoropaka tsisy eo de moni sady mona ny marina zay ny dikan'io ny finoana koa de fahabangana manque en soi ny finoana ary ty karazana anankiray ty raha mbola manao effort ianao izy izy de tsy afaka ao io satria ty maty ty tsy avy aminao io tsy avy aminao tsony io raha vao miteny ianao Andriamanitra o tena tapitra ny haiko de miditra Andriamanitra fa raha mbola misehnao hainao tsy hainao de mbola eo ihany ianao fa misy karazana olana karazana aretina karazana démonie karazana vato misakana amin'ny fiainana tsy manao ninninina ianao fa Andriamanitra ny manao azy fa raha mbola manao ianao de eo ihany ianao ny raisina zay ty karazana anankiray ty ho izy Jesosy tamin'ny mpiano tsy afaka io tsy mila roana io karazana démonie tsy mila roana fa Jesosy moeto de nandroaka izy satria izy Andriamanitra fa raha nareo mandroaka an'io mivavaka ianareo le vavaka atao eto tsy hoe mandoalika ihany tahaka an'izany fa tena hoe mametraka tanteraka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra hoe tsy vitako tsony io Andriamanitra ary betsaka amin'ny olona nahita an'io traikefa expérience io raha mbola mikofokofoka anao na mankatsy mankaroa maka avocat makany sy sisa lany fotsiny ny volanao fa izy Andriamanitra hoe atao viary aloha fa rehefa miteny anao tsy vitako tsony io tonga izy zay ny tadiavin'ny Andriamanitra sy Jesosy tamin'ny reto mpianatra reto hoe tsy tokony nikoropaka ianareo fa tokony nivavaka ianareo na tany an-tendrombohitra aza fa rehefa niantso ny anaraka ianareo mivoaka io fa tsy resaka fahaizanareo na le traikefanareo efa namoaka démonie maro be tary tsy zay io fa misy karazany hafa misy karazana impasse zany tsy maintsy Andriamanitra rehetra ary zay mahatonga amin'ny teny hoe ny finoana koa de faharesena tena resy Andriamanitra mila miteny an'izany ianao amin'Andriamanitra mila miteny an'izany fa ny finoana koa de faharesena fa tsy hoe fandresena foana ary matetika dinitsika zay de rehefa mipetraka ianao tsisy nahazonao atao tsony de miditra Andriamanitra ary zay ny afaly fiainam-bavaka kosa tsy maintsy mito ny vavaka de fiainana fa tsy hoe zavatra atao vonjy tavanandro koa ary zay koa zany na voan'ny tirainy zaza ty eo ihany izy vao mivavaka satria mahamay azy fa ny vavaka de fiainana ho Jakob ahoana izy Jakob toko 5 manomboka amin'ny 7 misy azo pahoriana vao aminareo oko izy vavaka misy faly va misy marary va fiainana le vavaka
mila manana fiainam-panahy matanjaka tsika ary fiainam-panahy tsy ananantsika ianao ve efa nivavaka mangingina azo adoroana fa Jesosy ara mitokam-bavaka fa itsika tsy ampy fitokanam-bavaka Jesosy ina moa mbola ila amin'ny Jesosy vavaka izy ny Andriamanitra fa anaty soratra masiny tao dia mbetsaka Jesosy mitokam-bavaka ilaina mitokam-bavaka impirana no mbe efa nandoalika ny vavaka tsy ampy fiainam-bavaka isika tsy ampy fiainam-bavaka Mosesy raha nampatsiaro ny zanak'Israely tamin'ny fanafahana tany Egypta dia nampatsiaro mihitsy io resaka io Andriamanitra ny tena mitantana anareo ianareo efa nahita ny zavatra nataon'i Jehovah teo masonareo tamin'ny Egypta sy ny mpanompony fizaham-toetra lehibe famantarana lehibe fahagana lehibe raha tamin'ny andro ny zanak'Israely impossible izany afaka amin'ny tanany Egyptiana zany ny civilisation Egyptiana zany tsy ny civilisation matanjaka indrindra fatatsika ny zavatra vita ny Egyptiana mandrakizao tsy vita amin'ny olona dia zavatra roa ny pyramide ny ray dia ny momie ny ray zany zavatra zany efa tamin'ny andron'ny Mosesy tsy afaka tsy azo etretina kory no afaka ny zanak'Israely ampelantanan'ny Pharaon satria ny mpanao magie ny azy efa feno manana savant izy efa mahay matematika ny Egyptiana tamin'izany fotoana zany efa nanana savant firy fa nareo izy nafahan'Andriamanitra satria nareo andevo tsy afaka manao ninninina raha vao tsy matsiaro andevo tsy afaka manao ny tsira tahaka ny bibilava vonon'ny olona isika tsy manana tanana tsipika na tongotra andrangotra tsy ho azonao ny vahaolana misy fotoana ilana hoe ntia eto zay ataonao ataovy Andriamanitra fa tsy afaka tsony dia miditra antsehatra amin'ny fiainanao fa nareo Mosesy rehefa mitantanan'Andriamanitra dia misy teny ohatrany mampime ao amin'ny andininy fahaefatra ahoana ozy izy amin'ny andininy fahaefatra dia teo amin'ny atoko fa 720 ahoana ozy izy dia mitondra anareo tananefitra 70 taona dia naninona tsy rovitra teny aminareo ary ohatrany mba metimety mieritreritra an'izany fa rehefa nandeha 70 taona tsisy hoe fidiany poketra fidiany kapa kira tsy rovitra azo dareo ve zany ohatrany mba metimety amin'ny lehilahy zany satria tsisy salon any amin'ny lalana any tsisy botika any fa nareo izy tsy rovitra dia miteny hoe tsy mbola vidiana mbola tsy simba le akoditra sy économie zany tao zany tsy rovitra ny kapa ozy tsisy hoe vidiany kiraro mbola tsy rovitra 70 taona zany nataon'Andriamanitra rehefa miditra amin'ny fiainanareo izy Mosesy 70 taona tsy rovitra mbola manja foana le poketra le kiraro le mianjeka zany 70 taona tsisy mpanao mofo tany ozy izy fa nareo ninona mofo fatatsika fanaovana mofo zany tsy maintsy volavolaina ela be nefa ny olona mandeha tsisy mpanao divin tany ozy izy nefa nareo nisotro zay ny dikany tsisy rehetrarehetra tamin'ny nefa nareo nao barbecue tamin'ny papelika ny mihin'Andriamanitra ny zavatra rehetra izy satria marefo rehefa marefo ianao miditra Andriamanitra fa raha mbola matsiaro mahery ianao ray miditra misy fotoana zany izy io ilain'Andriamanitra ianao mahery marina zany fa misy fotoana ilain'Andriamanitra ianao malemy mba hamonjeny ianao ka izy io tsy fatatsika amin'ny fotoana inona ary zay ny ilana le vavaka tokony ahery ve Andriamanitra fa tokony alemy miresamy zay farafahakeliny amin'le hoe mitondra fanafahana amin'ny tompo zavatra roa ny resantsika teo manafika amin'ny tsifoloana itsika ho izy tsika teo olona manina moa tsika olona mino sady tsy mino tahaka ny ray ny zazalahy manao vavaka fahany sode alefaso ihany ampidiry ihany aloha le dossier manaova ihany inscription ile ihany tsy mety afaka ao manaova ihany inscription manaova ihany sady mino tsy mino io ny ahafahany izy maninona ianareo tsy mino tsy resaka kapasité io fahaiza manao io fa ny zavatra rehetra dia hainy mino ny faharoa tsy ampy ny finoantsika dia mila ampina ary nisy fotoanantsika tokony malala hoe voafetra fa apetrako amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra momba ny fiainako apetrako aminao ty Andriamanitra fa tsy zakako intsony fa ataoviny ianao fa za dia anompo anao
ilain'Andriamanitra isika miteny an'izany ary zay ny ilain'Andriamanitra tamin'ny reto mpianatra ty misy karazana anankiray tsy afaka raha tsy vavaka ianareo tsy herinareo tsony na nitraika efanareo vitanareo misy karazan-javatra zany tena tsy mety raha tsy vavaka iamina atao ilaintsika manana zany fiainam-bavaka zany ilaintsika ho afaka amin'ny tsy finoana ary zay efa manana finoana ilaina mitombo amin'izany finoana zany ao amin'ny tompo dia ho afaka mandrakariva isika fa mitompo mamonjo ny fahalementsika izy na dia teo ny tsy finoan'ny mpianatra na dia teo ny tsy finoan'ny reto olona reto a no vonjeny aminy le zazalahy hamonjy ianao koa ny tompo amen. Ivavaka isika misaotranao zay ry Tompo Andriamanitra io noho ny teny zay avy nyrenesinay teo nambarana taminay fa Andriamanitra izay manafaka ianao ary Andriamanitra mampahery anay ny amin'ny finoanay mba hahalalànay ny tena sitraponao Andriamanitra ankehitriny nambarana taminay fa Andriamanitra mitondra fanafahana ho anay ianao mba hahatonga anay iorina tsara ny amin'ny finoana ny amin'ny fahatokinana ao Andriamanitra. Andriamanitra raina eo manala anay ianao ao anatin'ny fisalasalanay mba hahatonga anay olona tafajoro tsara ary mampiorina anay koa ianao ny amin'ny finoana mba hahatokina ianao mampisy ny tsy misy ianao ary manampy ny tsy ampy ianao mba hahatonga anay ho mpandresy ny amin'izao tontolo izao. Andriamanitra rainay eo tsy nahatanteraka izany sitraponao izany izahay olona mpanota izahay olona tsy mino izahay olona mavesakeloka izahay zanaka mpanao ratsy izahay manao ny meloka izahay ary efa nanao izay nampalahelo anao rainay nefa Tompo ianao tsy mamaly ny fahotanay ary tsy mahatsara ny faharatsinay raha mifona aminao izahay raha miverina aminao izahay koa indreto ary izahay Andriamanitra mifona sy mibebaka aminao ny fotorotoro sy mangorakoraka tsy ataonao tsinitsiny ho fenon'ny fanahy masinao any izahay mba hanankery aminay ny teninao teo ary hahatonga anay ho tafiorina tsara tao any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany amen.
ianao ny tompo ary vonanao anafaka aminao amin'ny tsy finoana zany izy amin'ny tompo ny fonao izy ka amela ny elokao mitsangana indray ny teny soa mahafaly fa mindra fo aminao izy ho ny tompo aminao satria ninoanatra ianao nanitry teny tenatrehako ianao ka na dia findrarany avoana na hietsika ny tenibotra dia tsy ala aminao ny fanakiko mandra-paantitra reo dia tsy miova mandra-pahafotsy ny volonao dia izany no sahirana hitondranao izany nanao izany mitrotro izany manafaka izany manasitrana ka tongava aminao arak'izay iriny fonao noho izany ry havana voavela sy voafafa-po ny fahotanareo noho ny anaran'i Kristy tompo ary ho tonga aminareo ny fahasitranana amen sambatra ny olona zay voavela amin'ny eliny sy voasarana ny fahotana sambatra ny olona zay tsen'i Jehova eloka ary tsy mankivakika ny fanaminy amen 3:100 raitsika amin'ny fifaliana amin'izany famelan-keloka amin'ny raisitsika izany fangatahana izao isika ry havana vavaka isika Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina misaotra anao zay ny amin'ny teninao izay mampiorona ny finoanay Andriamanitra manoloana ireny teninao ireny dia indreto izay mitalao aminao mba hafao amin'ny tsy finoanay izahay fa zahay tokoa indraindray ilay mila vonjika nefa tsy mino izay ilay mila ny fahasoavanao sy ny famonjenao kanefa tsy miorina ny finoanay dia mitalao aminao zay tompo vonjeo zay ho afaka amin'ny tsy finoanay Andriamanitra mangataka aminao koa zay mba hampiorenanao izany finoana izany mba tonga anay hatanteraka ny asanao hijoro vavolombelonao ary hiala amin'ny adevitra sy ny fifandirana izay mariky ny tsy finoanay zahay fa andeha amin'ny finoana eo anatrehanao Andriamanitra eto koa zay no mitalao aminao fa matetika izay no efa tafalatsaka ao anatin'ny toe-javatra zay tsy ahitana intsony hoe inona no atao eny amin'izao ankehitriny izao aza dia misy aminay ny ao anatin'izany toe-javatra izany koa vonjeo zay Andriamanitra manaiky ny tsy fahatanterahanay manaiky ny fahalemenay sy ny faharesenay zahay fa mitalao aminao kosa mba vonjeo ao anatin'ny toe-javatra izay efa tsy hahafahanay manao na inona eo amin'ny fiainanay mino sy matoky izay fa mihaino ny vavaka ianao ary ampiorina ny finoanay ane ianao Andriamanitray mivavaka aminao zay kehitriny ho anay tsirairay avy izay nandray zany teninao zany mba ho tonga fiainanay ny teninao
mba tonga anay hijoro mandrakariva eo amin'ny fiainanay sy ny hoavinay rehetra. Mivavaka aminao zay ankehitriny Andriamanitra ho an'ireo mpanomponao izay nanehoanao ny fahasoavanao, te hisaotra sy ankalaza anao izy ireny. Isaoranay ianao Andriamanitra ny amin'ny fahasalamana izay nomenao ny mpanomponao. Isaoranay ianao Andriamanitra ny amin'ny fahafahana fanadinana. Isaoranay ianao ny amin'izany fahasoavanao izany. Mivavaka aminao zay ankehitriny ho an'ny mpanomponao izay ao anatin'ny hazakazaka ao anatin'ny fiainana andavanandro matsiaro reraka izy. Ka ianao Andriamanitra no angatahanay ny mehery azy, anome fahasalamana tsara ho azy mba azony mahatanteraka ny adidy sy andraikitra eo anivon'ny ankonana, eo anivon'ny fiangonana ary eo anivon'ny fiarahamonina izay misy anay. Mivavaka aminao zay Andriamanitra ho anay tsirairay avy ireto izay tonga eto amin'izao tranonao izao, eny ny anatokantrano ihany koa izay manaraka amin'ny tambazotra antserasera, samy ho feno ny fahasoavanao mba ho afahanao amin'ny tsy finoana avokoa zahay, ary mba ho ampoireninao tokoa ny finoanay, ary ho mpanompo mahatoky eo anatrehanao zahay ninina ho ataonay. Mivavaka aminao zay Andriamanitra ho an'ny firenenay. Andriamanitra mba tena ho afahanao tokoa amin'ny tsy finoana ny vahoaka malagasy, ny mpitondranay, ny tompony andraikitra isan'ny tsokajiny, ary ho ampioreninao ihany koa ny finoana izy ireny mba hijoroany eo anatrehanao. Dia tena mba hanana fahafahana araka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa zahay amin'izao ankehitriny izao sy amin'ny hoavy rehetra. Andriamanitra izay tsirairay avy reto dia samy manana izay mahatery anay, tianay hoentiny eo anatrehanao, ka mba henoa ny vavaka manginina mipololotra vao anatin'ny fonay. Andriamanitra, mino izay efa maheno ny etaentam-ponay ianao ary amaly ny fivavakay. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Andesika ry havana nanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra, ka ny fanekam-pinoana alarana fahaefatra no iombonantsika manao hoe manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika, dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitra. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Fifaliana ho antsika ny mandray reto avantsika reto manolotra ny zanany eo amin'ny sakramentany batisa. Valamy efapolo amin'ny 200 no raintsika ny andininy voalohany sy ny faharoa, iroso amin'ny sakramentany batisa isika. Fifaliana ny havana nandraisantsika reto avantsika reto nolotra ny zanany ao amin'ny sakramentany batisa. Enoantsika ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao ny tompo. Efa nomenay ny fahefana rehetra nandalo tasety an-tany, koa mandehana ianareo. Atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
sady mampianatra azy tandrona zay rehetra na diko anareo ary iny zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao ary oroko ny fanekeko aminao mo amin'ny taranaka mandimy anao mba mifanekena mandrakizay mbo Andriamanitra sy taranako mandimy anao ary ianao kosa dia ho zanako fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Amen. Misy fanekena ary iray ny fiangonana aminareo valinareo araka izay sitraky ny fonareo. Moa manolotra marina ity zaza ity ho Andriamanitra raintsika va ianareo? Ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoka tonga anareo fianarana ho an'io zaza io amin'ny androm-piainanao rehetra? Ekenareo ny tanterahany fiangonana amin'ny zaza io ny fitezana rehetra araka filazara tokony atao aminy itomboana amin'ny fahalalana zao fahasoavana lehibe izao anekenan'i Jesosy ho tompo azo hery izy ka andany asan'ny Satana rehetra. Vonina hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ary ampiditra azy ho isan'ny mpianatra sekoly alahady va ianareo? Ekenareo va nampianatra azy ny antony izao fanaovana batisa izao ary ezika ka tonga azy ho mpanefana samy tompo. Mandre anareo Andriamanitra ka nareo todika amin'ny fiangonana hanamafa mpahabe maso izany fanekenareo izany. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay ekenay ny ijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anareo fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny hahatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy hanekeny an'i Jesosy ho tompo mba hazony hery andavan'ny asan'ny Satana rehetra. Vonina hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny antony fanaovana batisa izao ary ezahanay ny taona azy ho mpandray fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra no ankinanay ahatanterahanay izany. Amen. Omeny fanamasina anareo izany herin'Andriamanitra zany ahatanterahanareo fanekenareo. Eny amin'ny 790 nandiny ny faharoa sy ny fahatelo hitsangana isika fiangonana angataka ny fanahy masina. Aoka hivavaka isika riavana. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, ty dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialomandraka-riva ny fitiavana ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana izay nomeny tamin'ny nanorenany ny sakramentany batisa. Koa mitalao aminao izay ry Andriamanitra rainay eo manatrehanay. Aoka ny fanainao masina ny mehery ny asa tanterainay tao mpanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Ity zaza atao batisa ity ane ho voaray mandraka izay amin'ny fanekenao. Mangataka aminao izay tompo ampitafio ny zanakao izy ary apraiso endrika amin'ny ny asan'ny fanainao masina izay mitarika azy isan'andro san'andro ho amin'ny voninahitra ao mandraka izay.
faly misaotra anao koa zay ry tompo Andriamanitra io fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto miombonainao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatana fiangonana dia mba hitahirizanao ity zaza ity eo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny, ampio ihany koa ny mpiantoka mba azahoany manatanteraka ny fanekena izay efa natao teo anatrehanao. Ombany fahasoavanao any ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana, ny ezaka rehetra ataon'ny ray aman-dreny ary indrindra ny ezaka ataon'ny fiangonana amin'ny fitezahana ity zaza ity. Angatainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy anay izay mpanafaka anay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Raha be vahoaka mananjara soa ny hatsarana mahay ity ela. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Hoy ny Tompo, anaka azo matahotra. Efa nanavotra anao efa niantso ny anaranao ay ianao. Eny zao zaza zao ka te zao tsara fa zanak'Andriamanitra. Ny hira-pa 420 no ataontsika hira fisaorana. 420. Toizatsika amin'ny 420.
amin'ny anga tokony fandraisana isika hitsangana ny mpandraifana samy tompo rehetra. Jakoba toko 5 aorian'izay dia homan'ny mpitendry ny hira fa 700 aoriana avy eo. Jakoba toko 5 ny andininy 910. Jakoba toko 5 ny andininy 910. Jakoba toko 5 ny andininy 910. Vakitsika rehetra manao hoe ko mifanekeheloka ianareo ary mifampivavah mba ho sitrana fa ny fiasan'ny vavaka ny marina dia mahery indrindra. Amen. Hipetraka isika, hivavaka isika dia hiakatra tian'olona, ankizy, tanora dia lehilahy, zay no asaina mankaty aloha. Ankizy, tanora dia lehilahy, aloha zay lehilahy mba hivavaka fa zay no vitsy anisa. Zay no manao aty dia tsy manao ny dekona. Ankizy, tanora, lehilahy, vavaka ho an'ny firenena, vavaka ho an'ny folo alin-dahy, tafika zandary polisy, vavaka ho antsika kristianina ato, vavaka ho an'ny marary, ny voafonja ny manana olana, malalaka ny vavaka ataonao zany dia miakatra ty isika zany. Olona 7 zany ny ilaina zany hiakaty zany dia ataontsika io hira isaky ny amdininy dia isy vavaka. Miakary ianao araka amin'ny toroteny teo ho afaka amin'ny tsy finoana ary ahery ny vavaka ataontsika. Sisa rehetra mivavaka ampitoerana ihany. Ianao koa na mitoerana any raha mivavaka ho anao, mivavaha ho anao ka sy ny faritra marary aminao, afaka mandoalika ianao raha te hivavaka tsy maninona fa aza mijery olona. Vavaha ho any anatokantrano any zay olona tianao vavaha. 700 dia hotoizantsika amin'ny raha hafa zany ankizy, tanora, lehilahy, afaka miakatra anao zay vavaka tianao fa ahery ambavaka ianao, ny tompo nampianatra anao hivavaka. Iaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotra anao indray izay fa mbola omenao an'ity lahady ity tafavory eto. Misaotra anao satria raha tisy anao tsy ohatr' izao zahay mbola nomenao fahasalamana ary afaka mivavaka eto. Mamelany alokay fa maro za tsy mety nataonay, na ny teo amin'ny natao na ny heritreritra na tamin'ny fiteny. Mamelany alokay Tompo. Ankehitriny zay dia mivavaka ho an'ny firenenay. Tsy miafina aminao ny zavatra misy ankehitriny Tompo. Eo ny filoha, eo ny gouvernement, eo ny firenena manontolo mihitsy. Dia apetraka ampelantananao, angeny hoe mba hanjary amin'izay Tompo. Aoka mba hanjaka amin'izay ny fahamarinana, tsy hisy tsony ny kolokolo, tsy hisy tsony ny fanavakavahana sy ny zavatra maro samihafa. Ka apetraka ampelantananao izany firenena izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovaka izany vavaka izany. Sotra raha eo. Amen.
ivavakisika. Andriamanitra rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, zokinay, mpitarika anay. Manondrika sy miondrika anatrehanao izahay Tompo fa tsy tanteraka. Ankehitriny izay Andriamanitra dia mangataka aminao ny hanomezanao anay tafika sy folo alin-day miendrika ny anaranao. Engane Tompo mba tandroka ariny lohanay tokoa izy ireo ka tsy hijery afa-tsy ny tombotsoan'ny firenenay izay mitodika makany amin'ny voninahitra ao. Mamelany izay mety ho fahadisoana izy ireo fa olombelona ihany izy ireo mandeha tany ka mety ho solo afaka. Andriamanitra ny fiangonanay, ny sampana velona rehetra eto anivon'ny fiangonanay ihany koa dia apetraka feno eo ambany fahasoavanao. Ho tanterahanao aminay ny sitraponao ka ny anangatanay aminao Tompo dia aok'izay atoky sy iny ny fitantananao. Misaotra raha eo. Amen. Ivavakitsika ry Jesosy Kristy tomponay amin'ny fiainana iray manontolo mihitsiny. Misaotra ny namezanao anay ny vatsim-panahy tamin'ity androandroany ity fa ianao dia manasitrana ny rofo rehetrarehetra ianao fa izahay no tsy mino. Dia misaotra ny namezanao anay an'izany vatsim-panahy izany amin'ity androandroany ity mba tena hery tokotra ny izahay hitondra fanasitranana. Mitondra mbavaka manokana izay ho an'ny marary rehetrarehetra any amin'ny hôpitaly any. Mitondra manokana koa izay ny aretina rehetrarehetra ho an'ny namanay any an-trano any. Eny fa na dia izay tonga tokoa dia maro ny manana ny aretina dia indreto izay Jesosy manantona anao amin'ny fahalemenay rehetrarehetra no anatonanay ianao dia matoky izay fa ianao Andriamanitra tompony tompo mpanjaka mpanjaka hitondra fanasitranana andresy ny rofo rehetrarehetra tononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa avaly efa resy ny devoly sy ny firongony fa izahay dia mpandresy eo aminao fa mividiany Jesosy Kristy lafy tamin'ny rahany ny vahoakanao rehetrarehetra izay manatrika eto. Matoky izay Jesosy fa ahazo tombo manokana amin'ny fanasitranana satria ankehitriny izay dia efa mitombo amin'ny finoananao dia mitondra mbavaka manokana ihany koa izay ny firenenay tononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ity firenenay ity dia an'i Kristy ary Jesosy Kristy ho an'i Madagasikara dia Madagasikara ho an'i Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay.
Sotranao izay fa novorinao eto amin'ny tefitrano ety miombombavaka. Mivavaka ao andro namanay izay any Aponja. Fantatrao tsisy miafina aminao tompo. Fa fetiny fahaleovan-tena izany no entinay eto Madagasikara ankehitriny atrehanay. Kanefa dia maro ireo namanay tompo mihity any anatin'ny fonjany. Tao irenanao ny eloka, tao kosa ireo voan'ny tondromolotra, tao ireo tsy manatsiny akory, fa mbola ny akibo dia efa any Aponja. Fantatrao tsisy miafina aminao izy ireo tsirairay avy Jesoa. Ankehitriny dia Andriamanitra mpanafaka ianao. Ny fananao masina amangy an'izy ireo tsirairay avy, ka nome azy fiadanana, anome azy fitoniana, anome azy fahafahana tanteraka, ka tsy voafatra ao Aponja ny fanahin'izy ireo, fa mba tena fanahy manana anao Andriamanitra tokoa, fanahy velona sy mahery, manana fanantenana. Tompo fantatray fa hainao atao avokoa ny zavatra rehetra. Ny ankatahanay ankehitriny dia mba ny amahanao ny fatorana izay mahazo an'izy ireo tsirairay avy, ka isehoan'ny fahamarinana tompo izay nanao meloka aoka izy baby ny eloka nataony. Fa ireo izay tsy nanao kosa fa noho ny endrikendrika sy ny tondromolotra dia ianao no hanafaka azy ireo, ka anokatra ny varavaran'ny fahafahana eo anoloany andehanany amin'ny fahamarinana tokoa. Ireo manana ny fahefana rehetra ny amin'izany ry tompo dia vangio ny fananao masina ka zavelanao ny tsy fanaony ho tia vola, ho tia kolikoly, hijery alako bika tsy tiako tare, fa mba handeha araka ny fanekena nataony sy ny fianianana izay efa nitononona teo anatrehanao Andriamanitra tamin'ny andro rehetra izay nanatanterahany izany. Koa ankehitriny ara Jesoa, apetraka isakinay feno ampelantananao izany vavaka izany, ka ho androm-panafahana ity andro ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara fa 17 taona ity, ho androm-panafahana ho an'ireo izay voageja rehetra, eny fa na dia tsy any Aponja aza. Dia ho anao ny tera, ho anao ny voninahitra mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokonay no anandratana ny vavakay. Amen. Mbola mila olona anankiroa isika miakarina ireo ankizy kely, ankizy lahy, tanora lahy, lehilahy, fa nareo no andrin'ny firenena. Ry Jesosy mba tantany ho tafita soary 300. Andriamanitra, saotra ny toandro ity, dia saotra ny vavaka ity. Tao io Madagasikara dia sosiao, dia tao io izay ankizy sy olon-dehibe ho salama tsara. Tao io izay tsy manao ratsy, tao io izay dia sosiao mba hiainanao. Dia saotra ny toandro ity, dia saotra ny vavaka ity. Dia aminao nangatany hoe vavaka izany, saotra raha eo, amen. Zamiandria watita sotififika wati papia rami banyatukifua anatenrakam zanialika
miaraka ivavaka isika. Tompo, misaotra anao indray zay raha mbola menao zao fotoana zao ka afaka mitaraina sy miantso ny anaranao. Ka mangataka aminao izahay mba hiala an'ity finoanay satria izany no sakana tia azonay valim-bavaka ho an'ny firenenay, ny fiainanay andavanandro ary no avinay mihitsy. Dia misaotra ray eo. Amen. Salamo faraika amin'ny 50 no atambarantsika rehetra ny vavaka. Salamo faraika amin'ny 50. Amin'ny anaran'ny Tompo. Mamindrafo amiko Andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fonao vono ny fahatsy. Sasa madio hafakely ary tovo afa-pahotana, fahatsaroko ny fahatsy ary natrehako mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao no namitako ary zay raha tsy teko masotompo marina anao raha miteny ary tsy hanantsina anao raha mitsara. Indro tamin'ny eloka niterahana ary tamin'ny fahotana ny torotoronana ny reniko. Indro fahamarinao am-pon'ny sitrakao ary fahendrena amin'ny afo nanao ampahafantarina ho ahy. Diovy sopa ho afa-pahotana diadio. Sasao adeo fotsy mangatsakatsaka, ampandreny fifaliana firavoravoana, ifaliany taolina zay hovakinao. Afeno ny tavanao ny fahotako ary vonono ny eloko rehetra. Amorony fo madio Andriamanitro ary avoazorina marina ny fanahako ato anatiko. Aza manary ahy hiala anatrehana ary aza manaisitra ny fananao masina ampodio amiko amin'ny fifaliana amin'ny famonjenao ka toahan'ny fanahy mazoto ahy. Dia ampianatra ny olon-diso ny lalanao ahy ary ny mpanota ampiverenina aminao. Vonjeo afaka mivalin-draha ho Andriamanitro. Andriamanitro ny famonjenao. Iobo ny fahamarinanao ny vavako, Tompo sokafo ny molotra, dia anambara ny fiderananao ny vavako. Fa tsy ny fanatitra ny sitrakao, fa raha izany dia nomeko ihany. Ny fanatitra ho dorana tsy mahafaly anao. Fanatitra ho an'Andriamanitra dia ny fanatorotoro. Ny fanatorotoro sy mangorakoraka Andriamanitro tsy mba ataonao tsinotsinona. Manaova soa amin'ny ziona araka ny fahasoavanao. Ataovy ny mandy amin'ny Jerusalema dia ho sitrakao ny fanatom-pahamarinana tsy fanatitra ho dorana ary ny fanatitra levonina amin'ny afo. Dia anatitra vatolobolahy eo amin'ny alitaranao ny olona. Amen. Dia misaotra ny tompontsika ry havana. Irosy amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana no hiara-banantsika natratra izao andronio izao ary dia manona ny fahasoavana sy ny fiadanana ho amintsika tsirairay avy. Sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah ho Andriamanina dia olona nofidiny ho lovany, fa izy no hifaliany fontsika satria ny anaran'ny masina no hitokiantsika. Jehovah, aoka ny famindram-ponao hitoetra aminay araka ny anatenainay anao. Salamo 7:30, 2:20, 1:20 ary 2:20. Toy izao indray vaovao iray tamin'izao maraina izao. Ny alahady 2 volana Jolay dia alahady hitondrana am-bavaka ny Révérend Dr Rakotsafy Mikael Mianakavy sady famerenana ilay valopy izay nozaraina tamintsika. Koa raha misy amintsika izay mbola tsy nahazo dia isy ny dekona izara izany ao anaty fanatanterahana ny rakitra. Anatanteraka famangina ny fiangonana rehefa vita izao fanompoam-pivavahana izao. Vaovao avy amin'ny sampana. Sampana VFL. Finaritra. Misaotra an'Andriamanitra ary misaotra antsika mpiray finoana tamin'ny navitana ny fête des pères tamin'ny alahady lasa teo. Billet 720 isa no lafo. Ilay Andriamanitra tompon'ny fahasoavana no amaly fitia anareo. Mivory ny birao ny sampana teo aloha sy ny birao vaovao ny alarobia 7 volana Jona manomboka amin'ny 4 ora sasany. Tongava fa ilaina ianao. Sampana Dorcas
finaritra izay miantra ny malahelo dia mampisambotra an Jehova ary izy nomeny dia onerany kosa. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa nahavita soamatsara ny hetsika izay nataon'ny fiangonana tamin'ny tosika famangina ny sahirana izay natao omaly 24 volana Jona ary notarian'ny sampana Dorcas. Misaotra ireo mpitandrina ny braon fiangonana ny farimbona sy nanatotosa taminay tamin'ny fanatanterahana izany. Mankasitraka antsika rehetra sampana fiangonana nanome fahafoizana lamba vola PPN izay nozaraina tamin'ireo madinika. Toy ny fanao mahazatra dia misy ny vondrombavaka ny asabotsy izao amin'ny 7 ora maraina ampiatra noho ny presidenty. Sampana Sekolelahady finaritra fankalazana ny 7 taona ny sampana Sekolelahady Foibe dia misy fanangonana rakitra avy amin'ny mpampianatra 1000 ariary sy ny mpianatra 200 ariary izay atao amin'ny 7 volana Jolay. Ny mpianatra K6 B, K7 B dia manao fanadinana ao amin'ny FJKM Andravoahangy fivavahana anio hariva manomboka amin'ny 2 ora. Koa ny fiaingana eto am-piangonana dia amin'ny 2 ora tsy diso, mitondra rakitra sy penina anoratana ary baiboly. Sampana fifoazana fampatsahivana ilazana isika fiangonana fa misy ny asa sy fampahirezana rehefa vita izao fanompoam-pivavahana izao. Sampana mpanazava stily araka nefa fanaon'ny sampana dia anatanteraka ny tohana skoto ny sampaty. Ny fisariana dia atao ny 17 volana Jolay. Reto avy ny loka amin'izany: loka voalohany fitaovan-dakozia complet, loka faharoa fianarana mamily fiarakodia, loka fahatelo couette sy loka maro samihafa. Ny tapakila dia fahazo raisina any am-piandraikitra sy ny kapé amin'ny vidiny 5,000 ariary. Misaotra amin'ny fanohanana ny sampana, mijanona ny mpiandraikitra sy ny kapé ary ny sakaiza aoren'ny fanompoam-pivavahana. Ny komity teknika sary sy feo ao ambony rihana no fivoriam-be ataontsika rehefa mirafy izao fanompoam-pivavahana izao. Rakim-pisaorana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao misaotra ny tompo amin'ny fahasoavana noraisina atolotra ny fiangonana. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny fiangonana. Hiteran'i Jehovah indrindra amin'ny vavako aho, eny eo amin'ny olona maro no hiterako azy. Misaotra an'Andriamanitra lehibe aho no nafahako fanadinana CPE, mangataka vavaka ny amin'ny toy ny fianarako, manolotra rakim-pisaorana ho an'ny sampana Sekolelahady sy ny sampana Tily. Hisaotra an'i Jehovah lalandava aho, eo am-bavako mandrakariva ny fiderana azy. Misaotra an'Andriamanitra no ny fahasoavana nomeny, indrindra tamin'ny nanasitranana ny aretina sy ny fahafahana fanadinana amin'ny sehitry ny asa mangataka vavaka. Izay indray ry afana voavoray tamin'izao maraina izao, voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Dia fifaliana ho antsika ny amin'ny sakramentan'ny batisa hoentina mbavaka izy reto ny zazakely tsy mazafy jo irina atolotra ira tsy mazafy jonary tomboery sy rabe mandrasana fa nirony malala Michel azanao zareo ry arina ry zareo dia mivavaka nareo ny fiangonana. Ny AFF dia manatanteraka tafika masina anatiny ho antsika izay vonina ndray an'izany fitonana mbavaka amin'ny tena taona amin'izany dia misoratra anarana ianareo izay marary manana ny marary ianareo izay manana olana sy ny takan'izany dia misorata anarana ao amin'ny brao fanomboka amin'ny sabotsy izany tafika masina anatiny ataon'ny AFF izany, afaka misoratra anarana amin'ny AFF koa isika. Misy ny asa fampiarezana rehefa avy eo
dia ilay famangina magnonso zany dia amin'ny akany ambony ao sy famangina ny avina rary mbola amin'ny dekona zay ao amin'ny akany ambony tsika manao ny famangina fa ny fifoazana natateraka ny asa eto. Ny raha rivotsika miaraka amin'ny sampaty zany fankalazana fetim-pirenena sady fiaraha-mifaly amin'ny afom-pifaliana no fitadiavam-bola ho an'zareo amin'ny 5 ny fotoanantsika eto am-piangonana. Tongava maro manotritra an'ireo zanantsika ry havana. Ny mpitandrina Pasteur Mikael Menakavy dia misaotra antsika rehetra ny trotro am-bavaka, nanampy tamin'ny ara-pitaovana, nandravaka, nanampy tamin'ny ara-bola, tao ny antoko-pihira sy ny asa maro samihafa izay nataonareo tamin'ny famoahana fomba ofisiala sady fanolorana mari-pahaizana ny amin'ny docteur amin'ny théologie zany natao tarian-drenarivo. Dia mankasitrika antsika rehetra ny farimbana tamin'izany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Mba mijanona zany nitarika fitiavana amin'ny dekona izany. Iroso amin'ny rakitra isika, eo ny antoko-pihira natateraka izany, ny dekona andamina ny amin'ny rakitra. Embeny sampaty synod d'apartam ny arivo baradrano 5 ny volana jolay manasa ny sokoto rehetra izy ireo. Ny andinindininy dia any amin'ny kapetsika ny mahakazy.
tsodrano izay atolotra somenanareo amin'ny anarany tompo manao hoe ary Andriamanitra ny fiadanana ny amin'ny masina nareo samy ho tantera ka aokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ny anarany Ray sy ny Saina ary ny fanahy masina. Ao amin'ny akany ambony zany tsika ny manao ny famangina na ny avinarary na ny manamanjo.